Ya androany dia resaka sujet sensible indray asika sensible kely foana indraindray satria mety mba ilaina ihany le izy ka ny sujet sensible ho resantsika androany dia mahakasika an'ity hoe ny mpitondra mira ray aman-dreny na hoe ny mpitantana mira ray aman-dreny na hoe zay mitondra anao na eo amin'izay fokotaninao na ny izy teo na ny eny amin'ny maire na ny mpiasam-bahoaka rehetrarehetra zany dia hoe ray aman-dreny nareo moa zany dia ray aman-dreny be eto amin'ny tanàna sy ny sisa misy ekoany amin'ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy ny atao hoe ray aman-dreny ka raha vao tonga dia misy olona anankiray zany tonga eo amin'ilay toerana antsoinao avy hatrany hoe ray aman-dreny nataona firy taona izy na firy taona tsy dia any loatra le problème fa le hoe tonga dia apetraka ao maharay aman-dreny anazy nefa n'izy raha ny tokony ho izy mpiasam-bahoaka tsy ditsika moa le teny hoe mpanompo vahoaka ary tena hoe ny vahoaka ny patron ka misy zavatra mifangaro be ao anatin'izy io hoe ny mpitondra ray aman-dreny ary rehefa ray aman-dreny be dia tsy tokony atao an'ireny ministra zao mihitsy no miteny an'izany hoe ray aman-dreny be dia tsy tokony ray aman-dreny malagasy reniny malagasy non mpiasa lahany malagasy mpiasam-bahoaka malagasy mpiasa ny vahoaka malagasy dia mpiasa vavy ny vahoaka malagasy fa tsy ray aman-dreny satria raha vao ray aman-dreny ny ampidirinao ao dia ny ray aman-dreny tsy azo tenenina tsy azo commentaire asiana famakafakana ny zavatra lazainy fa afaka miteny zay hevitrao ianao fa izy ihany mandidy ny farany izy zao le dernier mot dia eo ianao fasahirana ka aoka tsy hafangarontsika ny teny hoe ray aman-dreny zay tena hafa mihitsy ny fandraisan'ny vahoaka malagasy an'io ray aman-dreny io sy ny hoe fanajana izay mitondra tsy mitovy ny fanajana ny mpitondra tsy midika hoe ray aman-dreny foana izy fa mety hoe io izy no mitondra eo dia ajaina izy ao amin'ny seza misy anazy sy ny fitondrana misy anazy kanefany tsy midika zany fa ray aman-dreny izy ary tsy maintsy arahana zay lazainy mpiasam-bahoaka izy dia ny patron sy chef tompoko rehefa miasa amin'ny orinasa ianao dia tsy ianao no mibaiko ny eo amboninao zany hoe tsy ianao mpiasa no mibaiko ny mpampiasa anao fa ianao mpiasa dia mahazo atao hoe mahazo miteny sy mahazo manome ny hevitrao fa tsy voatery ho raisina tsy voatery ho raisiny mpampiasa ny any amintsika amin'ny politika dia ny fanohatra amin'izay indray zany hoe ny mpiasam-bahoaka mpampahorin'ny vahoaka mba mandanany ianao any amin'ny bureau-mpanjakana dia aza manao akanjo tsara fa atao vorovodrovitra mba misy mpanao gazety ve mba efa nanao reportage n'izany mbola izy koa moa raha vao manao reportage zany ianao dia mise en demeure anao raha pitso satria le olona mpiasam-panjakana ao mahafantatra olona ambony zay le izy na hitondra porofo ary ianao ka porofo mitohaka amin'ny tendany io moa le malaza be tato ato entre parenthèse kely fotsiny hoe mitondra porofo porofo raha misy porofo ka na hitondra porofo tahaka amin'inona mitohaka amin'ny tenda ary ianao any amin'ny firenena feno kolikoly fa ianao mitondra porofo ndray midy ary amin'iny porofo iny satria tsy misy ara vita ny mamorona manao dossier dia ianao hitondra porofo nefa ianao tsy manana olona aorinanao ao tsy ny porofo ninona fa ny olona aorinana sy ny olona miaraka aminao miaro anao zany ny any amin'ny firenena feno kolikoly ka na hitondra atonina hivahoaka majinika ahoana moa tompoko ny hitondra porofo nahaka sary zao ary ianao dia mbola lazain'ny olona hoe sary namboariny sarina nahaka feofeo zao efa tratra hoe feo misy feo fa tsy porofo inona indray mbola hisy ohatr'izany efa mitohaka amin'ny tenda fa io rehefa tsy hoarahany zany dia aza aoka le resaka porofoporofo tonga tsy vitan'ny olona majinika no manao an'izany ary ny porofo dia azo avadika foana misy teknikan'ny olona foana rehefa tsy anaika an'iny ary izy ka entre parenthèse kely fotsiny iny fa verenako le resaka teo hoe ny mpitondra dia ajaina afaka ajaina fa tsy atsoina hoe ray aman-dreny satria raha vao atsoina ray aman-dreny dia fi-interprétentsika malagasy n'izay ray aman-dreny izay mihitsiny no
miteraka olana kely satria raha fa ray aman-dreny eo a de ninninona ataony eo de izy zany mahalala ny tokony ataony ray aman-dreny zany tsy nna endry mahalala ny tokony ataony miahy ny zanany ka na zay fotsiny ary ray aman-dreny antsony ray aman-dreny fa miahy ny zanany ve le ray aman-dreny aloha ny zanany zany atao hoe vahoaka ohatrany satria ray aman-dreny tokony ho izy de tokony miaro manome sakafo manome jiro rano sy ny sisa zay ilainy zanany eo zany ka raha ohatra ray aman-dreny ny fiantsona ho anazy a mafen'le fepetra ara ve lao ataontsika hoe atsona ndao atsona ara hoe ray aman-dreny manao supposition sika zany manao hypothèse hoe ray aman-dreny daholo zany ny mpitondra sy ny mpitantana ny firenena ary ny amin'ny ambaratonga anisany rehetrarehetra fa za tsy miteny fotsiny hoe ny filoa tsy an'le izy fa nizanizana minisitra ny anina zany na ny solombavam-bahoaka de reny zany a arak'izay lazaintsika zay de hoe raha mahafen'ny fipetra maharay aman-dreny ara ve le izy raha miadany zaza ray aman-dreny miditra tsihatra de milamina ray aman-dreny miahany ankohonana tsisy n'zany ray aman-dreny zany de miteny hoe misaorany dady ianao fa niasy dada ho anao izy anao nisy ray aman-dreny ve zany asiana plaky eo ny fidiran'ny varavaran'ny trano zany de hoe dada de miasa ho anareo telo mianaka ato trano ray aman-dreny ve mavita hoe matinaona ny ankizy ary fa mbola kepoka ihany ny vola hividianana plaisir ankehitriny misy filoa teto tamin'ny hono satria za tsy nahita tsy nahatratran'ny filo filibera-tsiranana fa filibera-tsiranana irery ny filo janona nahatra rehefa niala teo amin'ny fitondrana za tsy nahitan'izany satria za mbola tsy teraka tamin'izany fa anjaranareo ray aman-dreny am'izao vaninandro zao no manamarina n'izany hoe filibera-tsiranana de hoe professeur Azafy koa tao anatiny za aloha de nahita amin'ny professeur Azafy satria zay nianatra teny Andohalo a izy mitondra an'izay Range Rover zay foana no andalo teo am'le toerana nianarana iny misy fotoana de zay ray aman-dreny miahany zanany mila asiana afisage ve zany hoe ray aman-dreninao a mamelona anao ao atokantrano ve anao zao ianao io ray aman-dreny dada ianao zany ohatra na mama mametraka afisage ve anao hoe miasa ho anao dada atao tokantrano ato ka ray aman-dreny ve le izy ka nitiako resahana kely ato anatin'ity de zao ny mpitondra tsy ray aman-dreny fa mpanompo bon za tsy hiditra any am'le définition ny atao hoe mpanompo sy ny anina fa makarary sofina le izy amitsika tsy mahatatena zay définition zay fa ny mpiasa mpanjakana de tena mpanompo vahoaka tompoko ils sont là pour nous servir mais pas pour se servir zany hoe anompo vahoaka fa tsy hitady maso azy tsy kikarena zany ny fanaovana politika eo fa na ny fidirana mpiasa-mpanjakana fa tena hoe fanompona vahoaka zay ka mba jereo ihany ny mpiasa-mpanjakana jaina namana sy mpiasa-mpanjakana amin'ny ambaratonga maro isan-karazany rehefa mba mandray vahiny mandray vahoaka nareo de tadio fa reny olona reny no manome ny karamanao amelomanao va de manjanaka ao de mba raiso arak'izay mpampiasa zay le olona tsy mahambany manao an'izany hoe mandray olona amin'ny tokony ho izy ianao de hoe ianao hoe ambany tsy ambany zany zany raha ny tena mampiakatra ny valeur anao zany hoe mahay mandray olona tena manaja ny mpampiasanao zany ny tena valeur zany fa tsy le hoe zany chefet de mipepoko daholo ny olona resatra vazavaza kitakitany zany mahazo zany miditra birao ianao misy fotoana tany very ny kara-panondro fa de misy olona milahatra eo alohako ao de le olona zany a le avy any ambanivohitra le olona teo alohako minana de manontany hoe saika manontany hoe madama hoe efa vita ve le kara-panondro sa mbola tsy vita zay tsisy miteny aminazy hoe verena afaka fa ny vavana ataon'le olona nazy tao a de mandinika ny tena hoe za zany azo an'izay koa ve jerena bon de aveo moa zany le izy tsy de nahazo ihany azy zany fa ny zava-misy de tena hoe mampalahelo le izy mampalahelo zavatra ohatr'izany ka ray aman-dreny ve sa inona ny tokony hiantsona anazy satria ny ray aman-dreny a de tena manana ny toerana mahizy azy ary io ikambanan'ny iny de sy teo ny faritra rehetrarehetra eo Madagasikara na naizanaiza misy anao ka raha vao
apetraka hoe ray aman-dreny ty de efa tsy miliba arak'izay tiany atao ary tsy azo tenenina ntsony rehefa mahazona zay teny zay hoe zay ny ray aman-dreny eto ray aman-dreny be tahaka an'ireny ray aman-dreny be tahaka an'izao ve de ataonareo an'izao ray aman-dreny be tahaka an'izao ve de ataonareo an'izao de miondrika daholo na le tena ray aman-dreny ara miondrika koa le tena ray aman-dreny koa zay tena ray aman-dreny eo amin'ny tanàna de miondrika satria very le repère zany ka amina ny vocabulaire koa de mila amboarina zao zany zao ohatra Andriamatoa premier ministre vaovao a de io moa ny ekipa ny manovana izy rehefa mba hovay tompoko a ny vocabulaire hoe volam-bahoaka na hoe tena hoe volan'ny vahoaka io zany hoe tsy volam-panjakana volam-bahoaka mpiasam-bahoaka sy ny sisa zany hoe tena zany namorona an'izay hevitra zay hoe avoay asio terme hovay ny terme mahakasika an'izany vahoaka sy fanjakana zany fa be da be ry Ismaël Razafinarivo sy ry Rainjonary sy ny olona teo alohany ka tsy hevitra zay fa miteny fotsiny hoe tena marina l'izy hoe le vocabulaire hovay ka anisan'izany ty resaka ray aman-dreny ty fa mpitondra nampindramina fahefana solo ny vavam-bahoaka zany hoe anao zany tsy propriétaire an'le teny fa mitondra taloha zany mitondra tenim-bahoaka mitondra teny zany tsy mahazo manao interprétation raha tena mpitondra teny ianao na hoe manao traducteur na ohatr'izany ny asanao tsy raha tsy any amin'ny diplomatie any amin'ny diplomatie any ianao no afaka mialléger an'le izy raha ohatra ka tena hoe mitady voana le olona miteny any ihany ny traducteur zany manamboamboatra an'le izy fa raha ny tena marina rehefa miteny ny tompon'ny fitenenana de ny mpanao traduction tsy mahazo manova ny hevitra iny ary tsy mahazo manome ny heviny akory fa tsy mahazo manao interprétation ka ny zavatra tiako resahana de zao hoe solony mbava amin'ny vahoaka de mba le tena tenim-bahoaka tompoko a fitarainam-bahoaka hoety miakatra de aza hovaina amin'ny tombontsoa sy aza hovaina amin'ny fitiava-kely sy ny sisa fa tena resao le tombontsoam-bahoaka satria tenim-bahoaka tenin'Andriamanitra de arak'izay hoe tenin'Andriamanitra zay ka le resaka ray aman-dreny tia tsara ihany mba ho an'ny olona zay any amin'ny akademia malagasy sy ny sisa aza avao tompoko izy de mba asio fanazavana hoe tia ny atao hoe ohatr'izao ny fanaovantsika an'izany ray aman-dreny zany fa ararotin'ny mpitondra ny sasany le izy ampiamponanao ara-moraly ray aman-dreny fa aza atao an'izany rehefa personnage public ianao tompoko a de manekezy anaovan'ny olona anao eo rehefa tsy mahataty an'izay ianao a de midina miala zay fa fotsiny rolo